Maranantsika ny tontolon'ny bola lavalava izay eto an-toerana dia ho an'ny sokajy vehivavy kosa indray fiadiana tomponakana analamanga ihany koa izy tia azana nahitana lalao ny ady sy nafinaritra ihany koa. Nanomboka tamin'ity farany herinandro ity tokoa ny andro voalohany amin'ny fiadiana tomponakana ligny analamanga ho an'ny sokajy vehivavy izay valo no ekipa mifaninana ho an'izay fiadiana tomponakana analamanga izay ho an'ny divisiona voalohany io ka isan'ny lalao izay hoarahantsika amin'ny tiariva ity dia nifiorina teo amin'ny Cheminot sy ny TFM Nakasana ary ny FTFA sy ny FTAM Anosbe samy mivoaka nandresy moa ny Cheminot sy ny FTFA tamin'ity andro voalohany ity. Tsara fanombohana ny ekipan'ny US Cheminot, ny SCB Besarety ary ny FTFA Tomadinika nandritra ny andro voalohany amin'ny fiadiana ny tompontakana Analamanga eo amin'ny sokajy vehivavy. Ekipa valo no mifaninana ho an'ny sokajy divisionna voalohany izay ahitana ny ekipa ny 3FB, ny Cheminot, ny Fanjalanjanahary, ny FTFA Tomadinika, ny GSM Masina, ny FTAM Anosbe, ny TFM Nakasina ary ny SCB Besarety. Ity lalao arahantsika amin'ny tsara ity dia ny fihaonana teo amin'ny Cheminot manao akanjo fotsy sy manga izay mikatroka amin'izareo TFM manao akanjo mainty. Avy teknika tsy mitovy teto no motsan'ny Cheminot tamin'ny isa mavesatra 720 ny TFM Nakasina. Tsy niady mihitsy ity lalao ity, efa lasa lavitra ny Cheminot eo amin'ny avo ara-teknika. Toy izany koa ity lalao faharoa arahantsika amin'ny sary ity izay nikatrohan'ny FTFA Tomadinika manao akanjo manga sy mena izay mifandona amin'ny FTAM Anosbe manao akanjo maitso. Resin'ny FTFA Tomadinika tamin'ny isa mavesatra 13 naotra ihany koa ny FTAM Anosbe. Mbola mila ezaka goavana ho an'ity ekipa ny FTAM Anosbe ity na eo amin'ny fahaiza miaraka izany na eo amin'ny fanopazana ny baolina ihany koa hita ho misy elanelana lavitra ny ara-teknika ho an'ny ekipa rotota. Toy izao ireo vokatra rehetra nandritra ny andro voalohany ho an'izay sokajy divisionna voalohany ho an'ny vehivavy izay. Ny 3FB nandresy tsy niady ny Fanjalanjanahary tamin'ny forfait, ny Cheminot nandresy ny TFM Nakasina 720 ny FTFA Tomadinika nandresy ny FTAM 13 ary ny SCB Besarety nandresy ny GSM Masina 520.